Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soc à vitre. Magasin Sharp akaiky ny pompier Tsaralalàna, ahitan'ireo entana avo lenta fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, manolotra anao ny vaovao. Ny fanome fotoana teny amin'ny lampan'ny anteny mera-pirenena ny mpanao gazety sy ireo olona manohitra ny fandaniana ny lalàna amin'ny feno serasera io maraina io. Nampanantena ny birao maharitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena fa hijery akaiky an'io volavolan-dalàna io. Ho tratra amin'ny volana novambra ny foto-drafitrasa hitsenana ny fiaonam-ben'ny firenena amin'ny teny frantsay eto Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra. Ny kompania mpitaterana nasionaly Air Madagasikara no mpitatitra ofisialy mandritra io fotoana io. Mikorotana ny fitantanana ireo toerana arovana ao Bekopaka ankehitriny, mampiaka-peo ny mponina any an-toerana manoloana izany. Lalana mirefy 520 metatra ao amin'ny komunina Ambohitrolo Mahitsy no namboarina avy amin'ny fiara-miasa amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Lalana anisan'ny mampitaraina ny mponina hatrizay io lalana io. Any ivelany hita omaly ny ampahan'ilay fiaramanidina Egyptiaire nianjera tamin'ny volana Melasa teo. Niverina manaraka io koa ny fanantenan'ireo fianakavian'ny mpandeha niaran-doza tamin'ny fianjerana io. Ny andindin'izay rahanao afaka fotoana fohy. Les produits en électroménager de premier choix vous attendent chez Baolay, avec toujours de nouveaux arrivages. Télé LED, iSense et Changgong, garantie 1 an. Lecteur DivX DVD So Good. Subwoofer Geo avec un design tendance. Caméra de surveillance à distance. Synthétiseur Mikey. Baolay, un Anakin en face à Rébus 134, à l'avenue de l'Indépendance et à l'immeuble Digital World. Solang en face de l'EPP et à l'immeuble SEC. Bazar B Thomas. Baolay, toujours meilleur. Naturel Plus, extrait des meilleurs champs de tournesol d'Égypte. Naturel Plus, votre huile de tournesol raffinée 100% naturelle. Si vous préférez l'huile de soja, Spécial est fait pour vous. Issue des meilleurs champs de soja d'Égypte, Spécial est une huile de soja raffinée, riche en oméga 3 et en oméga 6, essentielle pour votre santé. Que vous préfériez notre huile de tournesol Naturel Plus ou notre huile de soja Spécial, nos huiles raffinées sont 100% sans cholestérol. Naturel Plus et Spécial, vos huiles raffinées pour des plats délicieux et une bonne santé. No one can stop me when I taste the feeling. Nothing could ever bring me down. Nothing could ever bring me down. Savourer le moment. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitre fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'une remise de 10%. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitre, très sincèrement à votre service.
Finaritra tomboky lasy tomboky vavy tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany andray vahiny ihany koa isika amin'ity androany ity saingy mialony izany dia ny maresaka avy eto an-toerana no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Araka ny efa voalaza dia ny fanome fotoana teny amin'ny antenimiran'ny pirenena ny mpanao gazety izay manohitra ny fandaniana ny lalàna mifehy ny serasera io maraina io. Nampanantena ny teo anivon'ny Beraomaritry ny antenimera-pirenena fa hijery akaiky ny mety hanesorana ny anjin'ny faharoapolo ao amin'ny famerenana indray ny fanagadrana ny mpanao gazety sy ny fanasaziana ireo olon-tsotra izay manohitohina ka mamoaka vaovao amin'ny tambazotra serasera. Mitodika eny amin'ny antenimera-pirenena araka izany ny mason'ny mpanara-baovao amin'ny fandaniana ity volavolan-dalàna ity afaka iray volana mitatitra izay aingo Rakotoarisoa. Fanoherana ny jadona sy ny fanampenam-bava amin'ny fanehoan-kevitra no endrika nentin'ny mpanao gazety olon-tsotra fikambanana tsy miankina toy ny ekopy Madagasikara androany tetsy amin'ny antenimera-pirenena ny fampitaona andresy lahatra ny solombam-bahoaka analy ilay andin'ny faharoapolo sy anitsy ny andin'ny sasany ao amin'ny lalàna mifeny serasera. Taoriany etsika mahalony vavadiny antenimera-pirenena androso tamin'ny fiaonana tamin'ny mpiambina anivon'ny Beraomaritry ny solotena avy amin'ny mpanao gazety. Mbola hiditra ao anatin'ny lahadinika ny volavolan-dalàna momba ny serasera andaly komisiona tsy amin'ny herinandro ambony aloha ny andiniana izany mila fandinihana lalina ny makasika ity lalàna ity tsy ao anatin'ny roa andro no anaovana izany indrindra moa lalàna isy akony lehibe ho an'ny firenena izany. Tsy niova ny fitakiana fanafoan'ny ilay andin'ny faharoapolo mikasika ny cybercriminalité ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny serasera sy ny fanitsiny ireo andin'ny sasany izay manimba sy mamotika ny asa fanaovan-gazety amin'ny fandovana lamandy ary mety afara amin'ny fanakatonana aino aman-jery sy ny fakana ny fananany tena manokana. Manantena zany tsika fa hanao ny asany, hanao ny andraikiny ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Satria mba tsy hisy tsony zany mpanao gazety higadra nohon'ny asa izay ataony zany. Mba tsy hanova kody indray tsika afaka roa taona na afaka hery taona fa mba aharitra le lalàna dia tamin'ny ankapobeny voazava voarain'ireo solombavambahoaka izay niaonareo ny afatra avaty amintsika mpanao gazety. Miandro zany tsika hoe inona no ataony fa mandra-piandro izay zavatra ho ataony tsy maintsy hitohy foana ny fifampiresahana ary raha mbola azo ataony manao tsindry mafimafy kokoa hoe avereno foanana ilay article 20 ny cybercriminalité. Ny resaka ankoatr'izay dia fandrebirebeny hoe tsy azo atao zany tsy manara-dalàna zany lalàna firy no lalàna efa nifoanan'ny lalàna teto Madagasikara rediredy ny ankoatran'izay. Io le hoe ny directeur de publication dia tsy maintsy tompon'ny orinasa na actionnaire majoritaire ao amin'ilay orinasa-gazety. Iny koa zany dia nitsindriana hoe iny fanovana no entin'ny olona teny nosy. Iny koa dia zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Tsy mandeha amin'ny laoniny satria tsy ohatr'izany ny fomba fandraharana. Amin'ny asa fanaovan-gazety mety manam-bola le olona fa izy anie tsy mahay an'ilay asan-gazety. Azo antenainy ity fiaonana tamin'ny Beraomaritry androany ity raha ny fanazavana nentiny Lalatiana Rakotondrazafy izay isan'ny solotena niaona tamin'ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny solombam-bahoaka. Ny asista mihitsy ny teny hoe mahazo matoky ve izahay dia hieno zareo satria tiako nifatokana tamin'izay izy hoe mba nisy témoin na ento hoe mahazo matoky ve izahay dia hieno zareo fa ny zava-dehibe hitako zany contrairement amin'ny teny amin'ny Sénat comprendre an'ilay zavatra tiatsika takiana le député resaka tamintsika teo dia misy koa mba groupe parlementaire zany izay plutôt
tsapa hoe manohana le izy satria ny sénateur ny député ny 5e arrondissement Girivy-Randrianarysou dia niteny mihitsy hoe monsieur le président ampatsahivina tokoa fa tamin'ny nandalo teto amintsika ministre ny communication tamin'ny fotoan'androny dia tena niteny mihitsy izy engagement solennel hoe hofoanana amin'ny alalan'ny code de la communication io anjinin'ny faharoapolo amin'ny loi sur la cybercriminalité io zany hoe ny zavatra takitsika nge zany dia hoe mitazona amin'ny teny nomeny fotsiny ny fanjakany ary engagement solennel io principe na continuité de l'état io zay fotsiny tediavintsika amin'ny zareo fa tsy zavatra hafa mba misy zany solombavamboaka ho afaka hiady anampy atsika amin'izay iarahantsika rehetra eo mahita koa moa hoe iza no anampy iza ny tsy anampy ao anatin'izay na mafisy ny branmaritra sy ny solombavamboaka androany fa ao anaty fivoriana tsy ara-potoana no andininy ity volavolan-dalàna momba ny serasera ity ahemitra tsy ho isa nodinina ao anatiny ity fivoriana ara-potoana ity ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny fampihavana-pirenena ny volavolan-dalàna natolotry ny Bianco raha ny ariva teo no roso tamin'ny fampahalalam-baovao mikasika izany no teny Tsimbazaza raha ny ayay ny solombavamboaka hatreto aina izara voly ny Tsimbazaza indray ny gouvernemanta ampandanina ity lalàna ity nanamafy anefa ny solombavamboaka sasany fa tsy anaiky lembena na toy nataon'ny loolona na mpandany ny fehezan-danàna momba ny serasera fa na ny PNUD na olon-tsotra na blogueur na mpanao gazety samy manohitra ny fanampenam-bava izay kasain'ny fitondram-panjakana atao amin'izao fotoana izao tafiditra amin'izany ny fanagezana amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny Aino Amanjery gazety samihafa sy sehatra hafa izay azo ifandraisana fanadihadina fangatahana fantsiana toy ny fifanarahana atao anatin'ny atrikasa ny arahana tamin'ny mpanao gazety izay novolavolaina ny taona 2024 no takiany mpiara-mombonantoka toy ny PNUD nandritry ny fihaonana teo aminy sy ny solotenan'ny branmaritra teo anivon'ny antenimera-pirenena androany raha tsy nisy ny fantsiana ilay volavolan-dalàna feny serasera tokony lalàna vaovao no roso solo izany sy ny arahana naiky io lalàna tapaka io fa faneriterena araka ny fanazavana. Tout à fait. Nous avons vu les autorités législatives, voilà. Maintenant, il va falloir voir les autorités. Niona tamin'ny tompon'andraikitra mpanapa-kevitra izahay izao misy ihany koa ny fionana tamin'ny tompon'andraikitra mpanao lalàna izay mahakasika ny rehetra sy ny parlementaire amin'ity lalàna ity nisy ny fionana raha tsy mifanaraka amin'ny zava-misy azo atao no manitsy izany raha toa ka tsy misy ny fanalana ilay andininy izay ny fanarahan'ny mpiara-mombonanto sy ny mpanao gazety izay volavolaina tamin'ny taona 2024 pakady faharoa anolorana lalàna vaovao. Dans le cas où on n'arrive pas à amender, à revenir au consensus d'avril 2015. Ho an'ny mpanao gazety Soavandria Martafika toerina ny andinin'ny lalàna novain'ny gouvernemanta tsy ny arahana nanapaka tamin'ny mpanao gazety. Le andinin'ny faharoapolo amin'ilay lalàna 724 tsipika ohatrohatra enina moa zany amin'ny andinin'ny faharoapolo dia miresaka n'ilay hoe fanamelohana famonjana mpanao gazety ankoatran'ny sazy vola na lamandy. Iny zany tamin'ny refakakevitra na atelier isan'ny tokony natao isaky ny faritra dia naravina teny amin'ny panorama tamin'ny 2024 dia niombona ny rehetra ny hevitra ary tonga teo nandray anjara tamin'izany manampahaizana amin'ny resaka lalàna ny mpiara-miombonantoka amin'ny lafiny hoe partenaire technique et financier ny mpiserasera amin'ny ankapobeny fa tsy ny mpanao gazety ihany dia hoe atsofoka ao anatin'ny fepetra manokana na disposition transitoire hoe ity lalàna momban'ny serasera ity dia manafoana ny andinin'ny faharoapolo ao amin'ilay 724 ohatrohatra enina amin'ny cybercriminalité zany dia io zany no nitsoahan'ny gouvernemanta satria izy moa no manolotra ilay rijanteny ety amin'ny parlement dia io no hitoloman'ny mpanao gazety amin'izao fotoana satria loza mitatao amin'ny mpanao gazety sy ho an'ny rehetra izay miserasera io andinin'ny faharoapolo amin'ny lalàna 724 ohatrohatra enina io ao anatin'le votoatin'le lalàna tolo-dalàna amin'ny ankapobeny ihany koa izay tsy dia voaresaka firy misy andininy sasatsasany somary enjakenjana ihany koa ny fisehoany satria mety ho voaenjika hatramin'ny mpanao gazety ary giazana hatramin'ny fananany raha toa ka tsy tontosa ny fanefanan'le sazy isan-karazan'ireo zany hoe raha alaitsika sary an-tsaina manana endrikendrika ohatran'ilay fepetra amin'ny dinampiara izy io hoe olona anankiray nitratra mangalatra dia hatramin'ny rafozany sy ny zotany asena manonotra daholo raha ohatra ka tsy afaka manonotra izy tovitovy amin'izay zany le endrik'le izy. Araka ny fanazavaina tsy ny mpanao gazety ihany no voakasika io lalàna amin'ny feny serasera io mahatsiaro voatohitohina ihany koa ny
mpiantsehatra amin'ny serasera-pifandraisana ao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera fanampenam-bava no isokajiany rehetra izany izay mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana. Ny mpanao gazety rehetra akory ny voakitika neny andiny faharoapolo iny fa nazahay mpiserasera amin'ny Facebook dia nisan'ny victime koa. Dia zay moa nisan'ny nandehanana aty zany. Ny problème ny tsy fantatry n'ilay mpitondra loatra angamba n'ilay hoe cybercriminalité. Izy io misy karazany maro ao anatiny ao. Ny tena crime ao anatin'izy io dia ireny atao hoe hacker moa ny filaza azy. Ilay spécialiste amina resaka piratage na compte bancaire, reny zany ny tena tokony crime. Na ihany koa ilay zavatra nataon'ny fanjakana farany teo, ilay ny pirater site na olona, nakana projet. Tsy diso Emergence de Madagascar moa ny anaran'iny association iny izay nitory izy ary nangataka lamande izy. Reny ny tena crime zany tamin'ny resaka zone économique spéciale. Reny ny tena crime. Fa raha ny fanehoana hevitra kosa ao anatin'ny Facebook, izy io efa quotidien zay efa miaina an'io, efa fiainana, efa réalité zany io. Ka raha manana problème amin'io zany fanjakana dia désolé, vous avez un problème avec la réalité. Vous avez un problème avec la démocratie. Et vous avez un problème avec la liberté d'expression. C'est une constitution antsika nefa dia miaro an'izay fahalalana amin'ny teny izay. Ka zay no anisan'ny nahatongavana eto niona tamin'ny solombavam-bahoaka zany sy ny président assemblée. Roapolo taona no tsy nisy ny lalàna amin'ny feny asa fanaovana-gazety eto Madagasikara ka biraraka ny tontolon'ny asa ka mila fefy tokony ajoro hoy ny mpiantsehatra ny tontolon'ny serasera-pifandraisana izay isany vao akasika amin'ilay lalàna momba ny cybercriminalité. Ny fampiarana ny lalàna no tokony adikevitra ho azy ireo. Fa ny fahitako anazy fotsiny tokony ho asiana lalàna aloha zany na dia tsy dia tena hoe tonga lafatra zay ary le izy satria nandritra ny fotoana maro zany tsy mbola nisy réforme mihitsy zany ny resaka ohatran'ny hoe fanaovana-gazety sy filazana vaovao teto Madagasikara dia mba tsara zany ohatran'ny hoe manaraka an'ilay toetrandro aloha zany tsika amin'izao fotoana izao. Faharoa manarakaraka an'izay misy kabiraraka be zany ny asa fanaovana-gazety na amin'ny hainao majery na amin'ny internet dia eo koa zany tokony hoe ohatran'ny hoe tsara zany koa misy le code zay ahafahana hoe mba tena mahafantatra hoe tia marina tena vaovao tena marina sy mitombina ary nanaovana enquête fa tsy hoe diffamation hoe zay te-hiteny zany dia miteny reo nefany efa raha mahafantatra fa misy resaka corruption ao anatin'ilay izy misy resaka ohatran'ny hoe mitompon'le hainao majery zany afaka mirona antsy na mirona ry tokony ho jerena aloha zany fomba fampiaran'ny fanjakana le code io ka raha ohatra ka tena zay tokoa no zavatra mitranga dia eo zany vao zay vao tokony hoe réagir zany tsika rehetrarehetra hoe tsy mety kosa fa zavatra ohatran'izao kosa ny teneniny dia nefa nampidirina ponjy izy. Famitana ny mpanao gazety sy ny mpiara-moninantoka niarina mola vola io lalàna amin'ny feny serasera io no andraisan'ny rehetra ny fihetsiky ny ministera tompon'andraikitra. Hafa ny fanekena saingy hafa no naroso olanin'ny parlemantera. Manamelika izany fihetsika izany ny rehetra miaro ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra indrindra ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ankehitriny. Arahinao amin'ny sivora sasany eto amin'ny fahitalavitry ny kolo ny adievitra ankitsi-po mikasika ny hetsika ataon'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao anoherana ny fandaniany ity lalàna amin'ny feny serasera ity. Ny antony fanoherana sy ny votoatin'ny fanovana ao anatin'ny lalàna. Fa mikasika izay lalàna amin'ny feny serasera izay hatrany dia nany hoe ny heviny ihany koa ny teo anivon'ny GEPIM na ny groupement des éditeurs de presse d'information et du multimédia de Madagascar tamin'ity androany manoloana ny fitakirana samihafa atao amin'ny lalàna amin'ny feny serasera. Mifono fitaka sy mikendry ny fanampenam-bava no tanjon'ny fanjakana amin'io lalàna io raha nambarany ny fikambanan'ny mpandraharaha an-gazety. Famitinana izay avy hatrany no arahantsika. Tseny GEPIM ny angina manoloana ny fahitana ny voasoratra ao anatin'ny lalàna amin'ny feny serasera izay natolotry ny gouvernemanta manokana ary nolaniana teny anivon'ny antemirandolona. Ho an'ny GEPIM, tsy azo ekena ny fanisorana ny andalana manafoana ny andinin'ny faharoapolo ao amin'ny andinin'ny fahavalo sy roanjato amin'ny lalàna ohatraohatra enina 420 marina fa nininana fangaro ny fanomپana sy ny fanalambaraka tao anatin'ny lalàna io. Io fampifangaroana io dia ahina no hitohana ny fototry ny asa fanaovan-gazety izay manana adidy hitondra vaovao sy ny zava-misy amin'ny endriny samihafa na ratsy na tsara. Ny GEPIM dia maneho ny tsy fankasitrahany ny fandrafetana ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny ANRCM izay tsy ahitana fa tsisy olon-tenan'ny orinasa fanaovan-gazety tsy miankina telo
ary solitenany olafitry ny mpanao gazety iray amin'ireo mpikambana raiky ambin'ny folo. Midika ho fanilihana avy hatrany ny Matsianina amin'ny asa fanaovan-gazety amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra rehetra ifandrafetana ny mpikambana ao amin'ny rafitra io. Farany ho an'ny GPIM tsy ara-drariny ihany koa ny fanampiana nataon'ny antenimiran-doholona tao anatin'io lalàna io, milaza fa tsy maintsy tompony na manana petrabola be indrindra ao anatin'ny orinasa gazety ny talen'ny famoahana. Io fepetra io dia manotoina ny fahafahana mandraharaha ary miendrika ho fandraholana mivantana ho an'ny mpampiasa vola ao anatin'ny sehatry ny fanaovan-gazety sy ny haino manjery. Mampametra-panontaniana ny GPIM ny tanjon'ny fanjakana amin'io fepetra iray io. Natao hampiemotra ny mpandraraha amin'ny serasera ve izy io, sady ifehezana ny fanehoan-kevitra samihafa ka ny demokrasia no vomafy. Noho izany, ny GPIM dia maneho ny ihany mikasika ny fandaniana ny lalàna amin'ny feno serasera amin'ny endriny ankehitriny, izay midika ho fandaniana antery ary mangataka ny governemanta sy ny antenimiera-pirenena mba hamerina andinika io lalàna io. Mangataka ny PNUD ihany koa izy mba hiantso amin'ny famerenana andinika andraisan'ny rehetra anjara. Ny GPIM izay nailika tamin'ny famaranana ity volavolan-dalàna ity dia miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hijery ny finiavan'ny fanjakana, anakombombava ny gazety sy ny haino manjery sy ny finiavany anilika ny sosikevitra izay naroso nandritry ny fakakevitra natao na dia mety hiteraka fanoherana azy zany. Ajantsika eo ny amin'ny lalàna mifehy ny serasera fa ho tratra kosa ny tanjona amin'ny volana novambra izao ny amin'ireo foto-drafitrasa rehetra hitsenana ny fihaonam-be ny firenena amin'ny teny frantsay eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra voalohany androany. Ny kompania mpitaterana nasionaly Air Madagascar no mpitatitra ofisialy mandritra io fotoana io. Isy ihany koa ny kompania hafa izay ifampizara ny sidina raha ny fanazavana fanadihadiana entin'ny Lily Rapiata. Taorian'ny fanambarana omaly ny fivoahan'ny kompania Air Madagascar amin'ny lisitra maintin'ny vondrona Europeanina, nampahafantarina ihany koa androany fa ity kompania nasionaly ity no mpitatitra ofisialy mandritra ny fandraisana ny fihaonana ny tampon'ny firenena amin'ny teny frantsay eto Moambitsika. Misy ny kompania hafa ifaninana amin'ny kompania malagasy hitatitra mandritra io fotoana io. Ho vita avokoa ny foto-drafitrasa rehetra andraisana ny fihaonana ny tampony, na ny lalana, na ny trano fandraisam-bahiny, na ny trano fivoriana araka ny fanazavana. Fandrosoan'ny asa misy karazany roa, misy ny arabe, dia misy ny village de la francophonie, dia misy ihany koa ny ry amin'ny toerana centre de conférence internationale. Amin'ny ankapobeny dia mandroso ny asa ary afaka miteny aminareo fa ho vita ny lalana manelanelana ny Tsarasotra sy Ivato, izany hoe mandalo amin'ny laniera iny. Vita ihany koa ny lalana manelanelana aty amin'ny lalana Digy marapatonga any Akazomanga. Ho vita somatsara ihany koa ny fanarenana ny ry amin'ny centre de conférence internationale satria any no atao ny ankapobean'ny fihetsiketsehana sy ny fivoriana. Tsy maintsy hotratra amin'ny fotoana io araka izany ny foto-drafitrasa rehetra. Mandritona ny 7 arivo ny olona andraisana ifamezivezy mandritra io fivoriana io. Andraisana ho vonona amin'ny fandraisana ireo vahiny ireo ny kompania malagasy Air Madagascar ary ho tombony ho azy ny fivoahany tao amin'ny Annexe B. Mbola mampametra-panontaniana nefa ny toerana misy ity kompania ity ankehitriny noho ny fahasarotana ara-bola lalovany. Hatramin'ny fotoana anatanterahanyio fihaonana tampony io anefa ivaly ihany ny famarotana ny orinasa Air Madagascar ataony mpitantana tamin'ny alalan'ny fitadiavana mpiara-miasa, izany hoe izay kompania na orinasa tsy miankina handray ny fitantanana ny kompania Air Madagascar izany no isitraka io fahafahana manao ny fitaterana ofisialy mandritra ny fivoriam-ben'ny firenena amin'ny teny frantsay io. Ho sarotra ho an'ny Air Madagascar manokana ny hiatrika fifaninanana raha izao olana ara-bola goavana lalovana izao. Sehatry ny fizahantany kosa indray dia mikorontana ny fitantanana ireo toerana arovana entina hisintomana mpizahatany ao Bekopaka amin'izao fotoana izao. Mampiakapeo ny mponina noho ny tsy fahazoan'izy ireo tombotsoa raha oharina amin'ny vola miditra avy amin'ny fizahantany. Mamintina izay miantarandrianaivo. Tsy misy ny foto-drafitrasa vita, tsy mivoatra ny tanàna, ireo fitaraina mponina ao Bekopaka ankehitriny. Tsy mifanaraka amin'ny vola midiry ny tanàna vokatr'ireo toerana arovana ireo ny fiakaran'ny entimanan'ny mponina. Mampiakapeo zany zahay eo satria ny commune rurale Bekopaka dia anisan'ny commune manana aire protégée zay tsy nahazo 50% mihitsy hatrizay ka hatrizao.
maharary ary miantso n'le tompona andraiky zahay mba hidina any antoerana hijery an'io fa zahay aloha de efa tsy anaiky tsony mahakasiky n'le tsy fahazahoana 50% na traité vo manokana be kopaka de tsy magnino anay zahay nay tsy mila vola fa ny fotodrafitrasa no tadiavinay na ny bureau commune tsisy na ny vahoaka mivarotra amoron-dalana na ny bazary tsy misy na ny abattoir tsy misy na ny tsy misy nefa tsika mahita fa be kopaka mampidibola. Misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tompon'andraikitra mpiaro ireo toerana rovana any an-toerana raha ny fanazavany hatrany. Ataon'izy ireo fitediavam-bola manokana ny toerana sasany tsy tafiditra amin'ny toerana rovana raha toa tokony ampidibola ho an'ny sehatry ny fizahantany zany. Misy circuit anankiray antsoina hoe only zany ao zay tsy tokony ho tantanany MNP tsony ary tena tsy tokony ho tantanany MNP satria efa tsy ao anatiny faritra feheziny MNP io only io ary io toerana io dia manatantara no sady sacré ka zay ny mahatonga manao antsoava eto hoe aoka mba tsy ho kitikitihiny MNP izy io dia ampidiran'ireo vazaha tsokosoko io only io tsy ara-dalàna izy satria efa tsy ao anatiny faritra tantanany na navany MNP conservation eo no misy limitiny moa ko izy io misy bornage efa orn'le bornage mihitsy io circuit anankiray io. Ahina izy fiatraikany mivantana amin'ny firoboroboan'ny fizahantany ny fikorotanany fitantanana tahaka izao. Be kopaka izay mampiditra vola amantapitrisany maro anatin'ny vanim-potoana fahatongavan'ny mpizahatany. Izan'ireo toerana maro mpitsidika ny Tsingy de Bemara mampiditra 10 alina isaky ny olona iray. Fiara tsy mataho-dalana manodidina ny 20 isan'andro raha kely indrindra no tonga any an-toerana ankehitriny, manamarika ny fahamaroan'ny mpizahatany. Lafiny sosialy kosa indray dia lalana mirefy 520 metatra ao amin'ny komina Ambohitrolo Mahitsy no namboarina vokatry ny fiara-miasa tamin'ny antoko malagasy miara-miainga ity lalana ity izay isan'ny mampitaraina ireo mponina indrindra amin'ny vanim-potoana fiakaran'ny vokatra. Miora manitra. Fanamboaran-dalana vahaolana maharitra ao amin'ny fampandrosoana eny fotony mitohy hatrany ny asa sosialy ataon'ny antoko malagasy miara-miainga. Ny komina Ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy indray no nahazo tombony tamin'ny alalan'ny fanamboarana ny lalana mirefy 520 metatra. Ity lalana ity moa no manamora ny famoahana ny vokatra avy any an-toerana. Olana sy fasahirana hatrany ny iainan'ny mponina eny an-toerana nandritry ny fotoam-pahavaratra. Tena ny tombontsoa mahafinaritra aloha ny fanamboaran-dalana ary tena tsara dia tsara le ezaka. Zao izy vao tena hita mihitsy hoe tsara zany ny lalana satria sady misy koa ny asa hoan'ny vahoaka no misy zany tombontsoa kely mbo azo aminy. Sitraka amin'ilay malagasy miara-miainga zany mijery an'ilay resaka lalana. Makasitraka ihany koa amin'ny fanampiana ny komina amin'izao fanamboaran-dalana izao. Zay zao fahitana izao tena faly mihitsy zay satria tena voavoatra ity lalana ity izay nampijalany hatramin'izay. Mahafinaritra anay mihitsy zao. Ny olana vaovao zany zao raha vao vita lalana ity, ny lalana mantsy fototra fampandrosoana. Dia raha vao vita zao ity dia manao tena zay fa hoe mbo androso le eto amin'ny komina indrindra ny tsena zany no tena mbo irariana mbo androso ka rehefa misy ny lalana mandroso azy ny tsena. Isaorana mihitsy afoezika ilay zany le MMM zany satria efa mbola misy ny komina fa ny zavatra fanambola mbola tsisy raha tsy amin'izao ataoko hoe fitondran'ny MMM zao satria MMM mamerana eto. Dia zao tena hita tonga dia tsy ampahitanana mivantana mihitsy fa isaorana mihitsy izy zany indrindra ampitondraina makany amin'ny fohy be. Mpandeha rehefa fahavaratra mila tsy afaka aty zay no tena marina. Nefa tanàna mba le mpivoarana sy fandrosoana ihany le tanàna. Ataon'ny komina hita zao fa mandroso ny ino ity sy ny fiarahana amin'ny komina mahafinaritra tokoa raha ohatran'izao ny anona dia zava-dehibe zay ka dia tsisy azo ambara fa dia raha misy azo fanjakana atao dia mba mangataka fanomezana kely anampiana an'izao mba hatsaratsara koa ny tanàna. Fiara-miasa maharitra ny ahafahan'ny tanàna mandroso no antoka izao asa fampandrosoana ifotony izao. Samba no an'ny komina Ambanivohitra Ambohitrolo Mahitsy no nisy antoko tonga nitondra vahaolana tahaka izao teny an-toerana. Efa tena ela nanirianay zany mba hoe hanao fiara-miasa ohatr'izao. Fa ny olana aminay manko dia zavatra ohatr'izao tsy vita tanana mihitsy amin'le na dia taonan'le matériau sy sisa dia zava-dehibe tokoa izao fahatongavanareo manolo tanana amin'ny ny vokatry sy vatana amin'ny fahavitan-lalana ity zao dia na le mpamboly indrindrindra reo le mpifoana vokatra miala avy amin'ny lemaka vaty ambany ity dia tsy dia sarotra loatra tsony amin'izareo zany ity
fandehanana satria raha vita mesy tsara ity zavatra ity zany dia tsisy tsony hoe mety olana sakana tsy ahafahandreo miakatra avany indrindra amin'ny andro fahavaratra dia mba manamora le fivezivezena makasitraka amin'ny malagasy miaramainga amin'ny tolotanana izay omenareo ny commune ambanivohitra Ambotolomaitsy fa zava-dehibe tokoa zao ataonareo zao dia maniry ary mirary koa zay mba hitohizan'ny fiaraha-miasa satria raha ny herim-poanay fotsiny na ny vola miditra eo amin'ny commune dia tsy havitan'izao mihitsy izay fa no tolotanana ataonareo dia manana fahantenana zay fa toa vitanay tsara ihany ty lalana ty. Aharitra andro vitsy ny fanamboarana ny lalana ary ho vita mialohan'ny fentim-pirenena ny lalana. Hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny commune ny fahavitan'ny lalana raha ho tena olana izany taloha. Fampandrosoana ara-toe-karena no andrasana ao aorian'ny fahavitana ny lalana. Ho mora ny famoahana ny vokatra sy ny ahafahan'ny fiara mivezivezy any an-toerana. Tontolon'ny fampianarana ho fanampiana ny mpanala fanadinana amin'ity taom-pianarana 2024 ity dia isy ny clashback na ny lesona atao ankiry alefa amin'ny fahitalavitra ary isan'ny andefa izany ihany koa ny eto amin'ny fahitalavitra ny Cool TV hetsika izay niarahany toeram-pampianarana ISCAM sy ny mpampianatra Matiana maro. Mikaela Ramarla no mamintona izay. Salama tompoko manasanao amakety kaye vavao aty zay te ho afaka baka mifantoa. Tsy toy ny hira fandre isan'andro akory izany fa famadihana ny lesona ho hira tsy ny lesona rehetra fa ireo mety ho tafiditra ao anatin'ny fanadinam-panjakana. Tsy mifidy ity teknika atao ity fa tafiditra amin'ny avokoa ny taranja rehetra. Mpanakanto maro no miaraka manao izany, isan'izany Bolo izay efa Matiana amin'ny tontolon'ny rap. Ny antony zay dia fotoanan'ny fifanampiana angamba zao mahamaim-poana le zavatra anatin'ny fampianarana angamba ny hoe voalohany indrindra tokony hanampiana tenen'ny ray aman-dreny niza hoe mianara tsara azavarina amin'ny lalao fa ataovy izay tianao fa aza adino ny fianarana dia any amin'ilay fianarana mihitsy angamba ny tena hoe antony voalohany ity zavatra ity dia apartiran'ny fisy iny zay no manao an'ilay hira apartiran'ilay fisy zany zay no manao an'ilay hira zany hoe fisy efa marina dia mandalo vérification ihany moa le zavatra ataonay avy eo fa zay. Nomboka amin'ny latsinainy zany dia mandeha amin'ny Cool TV clashback fa manana fa misy lera fandehanany any fa nomboka amin'ny latsinainy dia mandeha amin'ny Cool TV clashback rehetrarehetra fandimindimby ao ny matière rehetrarehetra dia ho afaka baky ianao raha sefo. Azo tombony goavana araka izany ireo mpianatra rehetra manomana ny fanadinana ho an'ity taona 2024 ity ny kilasy famaranana ny voakasika izany raha ny fanazavana. Tafiditra ao anatin'ny politika ny ISCAM ny fanatsarana ny fampianarana ary antony goavana nanaovana ity tetikady ity ny fahitana fa niena ny tahan'ny fahaizan'ny mpianatra afaka fanadinana nandritra ny taona maro. Miazakazaka be ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao dia mila miazakazaka ihany koa ny mpianatra mahay zavatra dia tokony fifampitezana hatrany amin'ny ambaratonga ambanimbany kokoa zay dia izay ny antony nanosika ny be dia be hanampy ny mpianatra. Isan'ny zavatra nanaitra ny ISCAM tamin'ity tetikasan'ny amain'ny communication ity ny fahasahina mitondra zava-baovao eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia izay aloha nanaitra ny voalohany dia tetsi-andaniny izany nefa hitanay ihany koa hoe azo ampiana tsara zareo amin'ny lafin'ny fanatanterahana dia nanome torohevitra ihany koa zay mikasika ny fanatanterahana ny fanodinana ny raky tsara ary indray ihany koa manohana zany ISCAM ara-pitaovana ara-bola ny fanatanterahana ny raky tsara rehetra ho alefa amin'ny télé. Azo fanampiana goavana amin'ny famerenana ny fanadinana araka izany ireo mpianatra indrindra ny kilasy famaranana. Manomboka ny alatsinainy izao no arahinao isan'andro ireo horonan-tsary samihafa eto amin'ny Cool TV aorian'ny vaovao amin'ny teny frantsay hira izay iarahana amin'ny mpanakanto maro. Faraka ny lazaina tany am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity dia Ramatoa Herzog Andriamarinosy tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny ISCAM vahiny tompontrano ihany moa miarabanao tompoko. Fantaniko voalohany avy hatrany hoe anisan'ilay formation continue diplômante karakarain'ny ISCAM andresantsika teto aiza ho aiza mikasika an'iny amin'izao fotoana izao. Ya, miaraba ny Facebook dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Marina fa izay mihitsy ny entiko farany teto amin'ny Cool TV hoe nisan'ny sokatra ny fifaninanana idiranao amin'ilay formation continue diplômante na koa hoe ilay fiofanana natokana ho an'izay efa miasa. Dia
fiofanana ray sisa zany no misy zany hoe amin'ny telopolo ny volana jiona ho avy zao a noho izany dia nitanitsika rehetra hiazakazaka hikarakarany taratasy a hikarakarany dossier rehetra fa io ny concours farany amin'ity taona ity. Ho an'ireo izay mety hoe mbola tsy mahafantatra an'izay ilay fifaninana an'izay a afaka tsidika fofoa hoe inona marina ilay izy. Ny fahavolazako teo ny formation continue diplômante zany dia fiofanana natokana ho an'ireo izay efa miasa zany hoe ny critère voalohany jerevanay zany tsy maintsy efa miasa ianao aloha voalohany indrindra dia farafaratsiny ianao manana diplôme baccalauréat. Misy karazany telo izy ireo a ny DES zany hoe natokana ho an'ireo olona izay efa manana bac dia diplôme azona bac plus 2 ny azo amin'izay a dia ao ny DES1 ho an'izay olona efa manana bac plus 2 dia mahazo bac plus 3 avy rehefa vita ny fiofanana ary ny DEPA kosa na DEP1 dia ho an'ireo izay efa manana licence na bac plus 3 ka te hahazo bac plus 4 dia ny manarak'izay ihany koa dia natao ny fiofanana zany mba hoe araka izay hoe efa miasa izay zany ianao dia natao amin'ny hariva ny cours zany hoe miditra amin'ny 5 sasany hariva eo a dia mirava amin'ny 7 sasany dia mianatra sabotsy maraina zany hoe raha eo amin'ny tena miasa ianao zany dia raha tokony izy tokony malalaka ihany fa manenjinenjika an'ilay fotoana fotsiny avy eo mba tsy ho tara be rehefa tonga ny am-pianarana. Ny loko fafeny izay fanazavana izay a famitinana fohy an'izay voalaza izay. Famitinana dia zao a entanina tsika rehetra izay miasa na mpiasa-panjakana ianao a na mpiasa amin'ny sehatry ny privé a fa misy ny fiofanana formation continue diplômante izay ataon'ny SCAM dernière vague izy ity a amin'ny fahatelopolo ny volana jiona ho avy zao a ny fifananana farany amin'ny herintaona indray vao misy a ka entanitsika rehetra mba hiazakazaka hikarakara ny dossier na koa anatina avy hatrany ny SCAM eny akaty fotsy raha mila fanazavana fanampiny ianao. Misaotra anao Ramatoa Herzony tondra izay fanampanazavana feno izay a misaotra ihany koa ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra anao Fezora dia misaotra antsika rehetra ny atokantrano ihany koa. Fanadihadiana manokana kosa indray dia mpianatra miisa 720 teo anivon'ny CFT Pro Avitra no nivoaka androany teny Ivato zato isan-jato ny vokatra azo nandritra ny fanadinana entina hifehezana ny tontolon'ny mekanikôtô tamin'ity taona ity. Raha koa toa mbola Nikita vavy tokana tao anatin'izany andiany mendrika izany namiratra ny tovavy tao anatin'izany ary anisan'ireo nahazo fanomezana manokana sy mari-pakasitrahana tamin'ity androany ity. Milaza izay Narindra Randriamanana. Naharitra 7 volana ny fampianarana n'ireo mpianatra miisa 720 avy amin'ny CFT Pro Avitra izay nahazo mari-pakasitrahana androany teny Ivato. Fiofanana matianina idirany eo amin'ny sehatry ny mekanikôtô, sehatra sa mbola misokatra ho an'ireo mpandrara madinika. Profin'izany ny fahatongavan'ireo mpianatra vahiny mandrato fianarana eo anivon'ity toeram-pampianarana ity. Pro mianatra momba ny mekanika automobile, misy ny maka spécialité électricien dia ampianarina izy ireo vita ampianarina izy ireo verina ny tanindrazana izy miasa any amin'ny toerana. Misy ihany koa reto tanora eto Madagasikara izay mivoy sy mifehy ny fianarana mekanikôtô, tsy hoe hanao mécanicien kory izy ireo matoa mianatra ao, tsy hoe hanao chauffeur ihany koa izy ireo matoa mianatra ao, fa ao ireo te anana ny fahaizany manokana satria manana automobile izy ireo ka te tsy anakarama tsony fa te mba izy ihany no manamboatra azy. Io ihany koa ny ilaina zany haminona dossier izy ireny hanao concours dia tonga izy mianatra ao amin'ny CFT Pro ampifanina ampianarina atao mahay tsara mba ahafahany miseho sy mampita ny fahaizany eny amin'ny sehatra rehetrarehetra sy ilaina momba ny mekanika. Anisan'ireo mpianatra vavy tokana tao anatin'ity andiany mendrika ity i Rakotosimbola Nikita efa nilomano tao amin'ny tontolon'izay anjakan'ny lehilahy toy ny fikojakojana ny fiara. Niezaka nanaraka ny fampianarana mahalona izany hatrany Nikita ary niavaka tao anatin'izany ka nahazo fanomezana manokana sy mari-pakasitrahana androany. Tena nasarotra loatra satria efa nahazatra foana ilay nianatra tamin'ny lehilahy satria izay tamin'ny tany am-pianarana koa ohatran'izay ohatr'izay ihany tsisy vehivavy fa telo ihany izay vehivavy niara-nianatra dia lehilahy daholo ny ambiny dia eny taty izany zaharery ny vehivavy fa tsy dia naninona ka. Eo amin'ilay ny tena sarotra amin'ny mekanikôtô eo amin'ilay pratika angambany satria eny tsy dia sarotra n'ilay izy fa izany hoe mila fandavan-tena be dia be amin'ilay
fandotona vatana sisy. Nahafa-po ny tompon'andraikitra hatrany ny valim-panadinana nandritra ny roa taona nisy ny toeram-pampianarana izay. Tsy mbola feno atsikilan'izay ny sehatra asa mekanikôtô noho ny firoboroboan'ny mpianatra eo amin'izay sehatra izay. Tsy hivana fa manodidina ny 20 mahery ireo mpianatra tamin'ny taondasa. Fa amin'izao akatiky ny fetin'ny ray izao toy ny andavanandro ny fankalazana izany raha hoan'ireo raim-pianakaviana izay nanontaniana tamin'ity androany ity tsy nalaza ary tsy dia mandeha ihany koa ny tsena ho an'ireo mpivarotra hatreto na ireo mpivarotra aza dia tsy manafatra entana firy manoloana izany fety izany tahaka ny fetim-pirenena ihany koa ny fankalazana ny fetin'ny ray tamin'ity taona ity raha ny fanadihadiana nataony Narindra Randriamanana. Ho an'ireto raim-pianakaviana mipetraka lavitry ny renivohitra ireto tsy misy fankalazana lehibe entina namarinana ny fety natokana azy ireo ny alahady ho avy izao. Variana amin'ny fitadiavana sy ny famelomana ny fianakaviany ny ankamaroan'izy ireo. Ny fanomezana manokana avy amin'ny zanany Enina Menada no an'ny fahatsiarovana nanamarika ny Olivier noho ny asany voaingana no mipetraka maharitra niaraka tamin'ny zanany koa sy Herman ka izao vao afaka mankalaza izany. Mbola mihitsy aloha mbola miantra mbola miantra avy amin'ny lahajelo tena maro. Dia amin'ny fety iray aloha dia vao misy miavakavaka kely ihany ny aminahako ka io ndray dia miankina avy amin'ny ankizy zanako ihany io. Ny aloha matetika maresaka kokoa satria ohatra ny hoe ahoana moa izany loharan'ny mpihirana anazy dia maresaresaka kokoa fetiny iray noho ny fetiny iray. Fanao sakafo manokana ohatra hoe raha fetiny iray na hoe fetiny ireny fa izany hoe ohatra ny hoe fanolotra fanomezana tsotsotra fotsiny. Tsisy nanamarika aloha raha tsisy nanamarika satria zahako tsy dia taloha tsy dia mipetraka takaiky ny zanako izany fa miasa lavitra fa zao avy sisy hoe mba mipetrapetraka eto dia tsy dia mbola misy hoe zavatra fankalazana be. Zay ny dia menako hoe mitovy ohatry ny tondrana fiainana teo aloha ny tondrana anazy fa tsy asarotiny. Eto Andrenivohitra tahaka ny fankalazan'ny fetim-pirenena ny fetin'ny ray ahitana ny sainam-pirenena amin'ny endriny maro sy ny arendrina ny tsena. Vitsy ireo entana mifandray amin'izany fankalazana izany. Vokany tsy manafatra entana firy ireo mpivarotra mihoatra ny fetin'ny reny. Ny mera moa zany somary maromaro kokoa ry article fa ny mpera ohatra ny somary sarosarotra kely dia izay mavitsivitsy azy. Ny le arakaraka letana zany ny anay zany zao hita hoe vitsivitsy ny article papa par rapport amin'ny article mamona dia izay mahatonga izy somary vitsivitsy kely ny vidy cadeau amin'ny papa. Ny fetim-pirenena koa fa mariska an'ilay olona aloha zany zao le fête des pères dia mahita an'le fetin'le amin'ny fetim-pirenena izy dia tonga dia mividy miaraka amin'le amin'ny fête des pères atambany. Fête des mères sy ny fête des pères aloha tsy mitovy fa ny olona miantsena kokoa rehefa amin'ny fête des mères betsabetsaka kokoa zany hoe vente rehefa fête des mères nefa tsy manahaka an'izany hoe amin'ny fête des pères nanafatra manokana ihany koa izay hoe cadeau fête des pères dia raha izay fantaninao izay zany dia tsy mitovy ny fête des mères sy ny fête des pères. Fête des mères betsabetsaka kokoa nefa ny fête des pères koa tsy hoe mitovy ny isan'andro fa mba miakatra kely zany ny vente nandritry ny 3 à 4 jours zay na dia tsy mitovy ny hoe isa-taona fa tamin'ity amin'ilay hoe maha-fête des pères anazy zany dia manao comme dia tonga ny olona dia mividy miakatra kely fotsiny le izy fa tsy mitovy ny fête des mères. Mangina aloha hatreto ny tsena ary tsikaritra izay fa tsy maresaka ny fetin'ny ray. Tsy fahitana entana samihafa mifandray amin'izany ihany koa no antony mahatonga an'ireo mpividy malaina mitady fanomezana ho an'ireo raim-pianakaviana. Amin'ny ankabeny, isaky ny alahady fahatelo amin'ny volana Jona no ankalazana ny fetin'ny ray amin'ny firenena maro tahaka ny Afrika Atsimo, ny États-Unis ary ny Frantsa. Izay ihany koa no iampitana ny amin'ny maresaka iraisam-pirenena. Miverina indray ny fanantenana ho an'ireo olona akaikin'ireo olona 80 tao anatin'ny sidiny Egyptaire izay nianjera tamin'ny volana May lasa teo. Ampahany amin'ilay fiaramanidina no hita omaly tany Mediterranée anampy amin'ny fitsirihana ara-teknika manefa izao ny fahafantarana ny antony fianjeran'izay fiaramanidina izay tsy mbola mipetraka ho tsy ambaratelo hatreto. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24.
Nodiventiny ny rano natsakainy ray volana nanaovana ny fikarohana sy ny fanadiadiana nanambarany avy eo anivo ny komity nanao izany fa ampany amin'ilay fiaramanidina Egyptaire sidina MS 804 no hita omaly. Raha ny fanazavana ireo Egyptianina sy milay fakana feo tao anatin'ilay fiaramanidina saingy azo trandrainy ireo resaka ny fanaovana ireo mpitondra fiaramanidina. Fitsiriana ara-teknika izay mety hanampy amin'ny fahafantarana ny antony fianjerany ity fiaramanidina ity. Raha tsy aivina ny 17 Mey no ny anjery izay fiaramanidin'ny Egyptaire izay rehefa niala ora vitsivitsy tany Paris, sidina tokony ampifandray any Paris amin'ny Le Caire. Olona 920 no tao anatin'izany, hatramin'izay kosa samby maromaro no niezaka nikaroka mahakasika izany, saingy ny alarobia singa iray indray no azo antsary. Mitoy ny fanadiadiana, manantena ny ahita boîte noire manaraka indray ireo mpanao izany, boîte noire izay mitahiry ny resaka ara-teknika an'ilay sidina. Mifarana eto ny fotoana ny fampahalalam-baovao saingy mialohan'ny tena isarahana dia andeha fotsiny aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ny fanome fotoana teny amin'ny anteny miram-pirenena ny mpanao gazety sy ireo rehetra izay manohitra ny fanovana ny lalàna mifehy ny serasera io marain'io nampanantena teo anivon'ny mpiromatry ny anteny miram-pirenena fa hijinika io volavolan-dalàna io. Ho tratra amin'ny volana novambra kosa ny foto-drafitrasa rehetra hitsenana ny fihaonam-be ny firenena amin'ny teny frantsay eto Madagasikara raha nambarany ny tompon'andraikitra ny kompania mpitaterana national Air Madagascar no ho tompon'andraikitra voalohany mandritra ny fotoana io raha eo amin'ny lafin'izay fitaterana anapakabaka izay mikorontana kosa ny fitantanana ny toerana arovana ho bekopaka ankehitriny ary mampiakapeo ireo mponina manoloana izany. Lalana 20 sy 500 azafady metatra no namboarina tany Ambohitrolo Mahitsy niaraka tamin'ny antoko malagasy miara-miainga. Izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka ny pejy ny fampahalalam-baovao ankasitrahana fena anao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Fihenam-bidy lehibe ao magasin Shapa akaiky ny pompier tsara lalàna. Ahitana ireo karazan'entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny magasin Shapa akaiky ny pompier tsara lalàna. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, trice en serment. Ny fampahalalam-baovao ny arahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista.